Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any reta no rebekona rehetra zay manaraka ary koa miaino izao fandarana azo antoka fa navoto amin'i Kristy Jesosy zay endreketako ny mpitandrina sy rofondrindra mborisona. Ko na aiza na aiza misy anareo dia mifahasoavan'Andriamanitra eo aminareo rehetra ao tanteraka ny tenin'i Jesosy hoe ny fiadanako mikonao tsy mbataka famin'izao tontolo izao. Satria moa ny tenin'Andriamanitra denina, azavaina dia hivavaka atsika. Saotra anao zay Andriamanitra ny famindramponao sy fahasoavanao no fahatanterana zao za fitoriana amin'ny télévision zao zay ambary izany zao tontolo zao. Fahasoavanao any ho aminay mandrakariva ary amin'ny saina fahendrena fahalalana sy metraka teny mivavaka anao ary koa nokatra ny fo mampanano sain'izay olona miaino ary de mbo tanteraka ny fikasan'ny sitraponao amin'ny famonjena sy ny fiainana. Ka de ho anao ny dera, ho anao ny saotra, no voninahitra Andriamanitra ary amin'ny anaranao Jesosy tompo no anoroko zany vavaka zany. Saotra Andriamanitra, amen, alleluia. Momba ny aretina moa ny resahantsika hatramin'izay fa dia ina kosa moa zany ny fanafodin'ny aretina raha dinihina le izy. Nefa alohan'izay de tokony dinitsika hoe ahoana ny fomba fiezahany olona anatanteraka ny fanasitranany aretina. Misy ny otra ataon'ny olona, eny mety manampy ny olona ihany ny otra ary ny mampatahotra nefa fa sahala amin'ny tia Madagasikara moa zany zao ny mpanotra de hoe azony avy amin'ny razana, azony avy amin'ny razana honya dian'izany de misy fanaratsy ao. Maka ohatra aminareo misy ray aman-dreny anankiray zay naino any toriteny tamin'ny radio ka avany nosy Komoro izy de tonga teto Antananarivo dia nanontany toy zao hoe ahoana ianao io de nanambara moa izy hoe nrazanay ozy de nanao ody. Inavo ny ody ao zany ny nanao ody may satria nisy zany taranak'le Ramatoabe may de nanao ody may izy de nafindrany amin'ny lama to rehetra io ody may io ary raha ozy manina an'izany de io zao hoe fanaratsy zany. De tahaka an'izany koa ny otra, misy olona le montra de hoe avy amin'ny razanay de ho fanorana zao. Misy aloha ny mbola manatra ren'le olona kambana reny de magaga fa mahay manotra kanefa manoro-hevitra fa aza mandeha am'reny hoe avy amin'ny razana fa misy fanaratsy manao tantara. Misy mpiara-miankona anankiray folaka ary efa folaka izy de nandeha tany am'ireny mpanotra reny de noorony le mpanotra le tongotra sitrana soamantsara tokoa fa tsy naninona saingy telo volana taty arina nanomboka nafanafana le tongotra de nanomboka mamaimay farany de tena ohatrany mamay mandoro mihitsy de tonga tany amiko le ramatoa de niteny hoe pasteur mamay be ny tongotra hoana natonga an'io folaka aho de nahitana mpanotra tia niverina ny aminy ianao tsy zay mihitsy ny tena tia ny atao, tena tia niverina mihitsy ianao fa andao roana ny fanaratsy mahatonga ny mamay io de nametra tany izy roana ny fanahy tonga mamay bainy tongony io de afaka soamantsara izy tsy naninona mihitsy. Ary sara am'izany zao de Tanariva ny Tsabotsynamena dia nisy ramatoa zay nataony olona hoe manao ody tapaka ny manotra ary tena zava-doza mihitsy zatra satria le olona orony zany rehefa tiarina de tsy maintsy manatona azy foana de manome vola azy moa zany. Zay moa zany lasa fivelomany le ramatoa. Mialatsiny fa efa maty izy mokany ana fa ny raha vaviny ray zao no manolo misolo azy ao. Zay zany ny zavatra mitranga amin'ny hoe fanohorana. Ka raha ohatra ka folaka ianao maraha de nareo ao an-trano ihany ny manotra natao moramora fotsiny fa mety io fa tsy mitady olona mpanotra hafa mihitsy. Antsika ny eto Madagasikara moa de efa nitenenina izy io fa tena zava-doza. Olona anankiray koa zany sepotra de zay ny teny le olona hoe tsy maintsy orona. Izy io sepotra de tao amin'ny hôpitaly de nandeha tany moa de nanaovana vavaka izy de sitrana soamantsara kanefa le zokony izay mipetraka tany Moramanga de niteny hoe aloha fa misy olona mahibe fa aza metetra zany fivavahana zany de nandeha tany Moramanga izy kanjo napalely fa maty le olona
vokatr'zay resaka fanoorana izay zay zany amin'ny am'le otra misy indray le ataon'ny vazaha hoe acupuncture io acupuncture io de avy any amin'ny sinoa navaona izy io tsindrona vanjaitra ary izy io zany a de ampiasain'ny dokotera any amin'ny hopitaly ankehitriny io acupuncture io ary sinoa namorona izy io fa mila tandratsika satria zao nanana dadato zahay narary manantena ny tanany de nanaovana an'io acupuncture io de nizatra nagaga de zao ny bory le tanana ny bory farany de tsisy ratsa-tanana tsony le dadatoana io mandra-pahafaty voatery fa hanana zany izy rehefa mihinan-kanina raha mampiditra akanjo a de tsisy ratsa-tanana moa mandrainy aina de tsy maintsy le nentoana io daholo mampiakanjo azy na mipataloha na lobaka na inona raha misasa azy izy a de tsy maintsy misy mampandro azy tanteraka zay zany zavatra nitranga ary io acupuncture io dia ampiasain'reo amin'ny kung fu ary zay ny nafaty an'le dadan'le namana izay zay nao kung fu da rary de hoe anaovana acupuncture i dada kanjo rehefa natao le acupuncture vo maika nanombotra ny aretina de maty nanomboka teo a de tsy tia le kung fu tsony le rahalahy io fa niala ary lasa mpivavaka kristiana ary zay ny nafatarako an'izany zavatra izany fa tena zava-doza mihitsy ka mila mitandra mihitsy zany tsika fa tsy akory hoe rehefa eo ny acupuncture dia nasitra olona hafa de mety raha tantara moany am'izany a de maro be tokoa tantara azoko lazaina fa sarotra de sarotra ny andrisy lahatra ny olona aty aminay zao de misy sinoa mitsabo de acupuncture io no tena anisany ampiasaindrareo isabona anasitranana olona de misy le aretina kelikely leo de afaky kanefa misy fiatraikany am'le olona le izy lasa misy miteraka aretina hafa ndray a de voatery makany am'zareo foana ary zay zany a azavaiko tsisy zavatra tsara no fa tsy Andriamanitra ihany satria inona ny fanafodin'ny aretina de tsara mba hofantarina ihany le izy satria Andriamanitra de nampanantena fanasisanana ho antsika olombelona zay zany a tsara mba hofantarina ny teny misaotra masina fa maro ny olona no tsy malala ary tsy mino Exodosy 3:20 Exodosy 3:20 ny 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy Exodosy 5:20 Exodosy 3:20 fa manompo any avia Andriamanitrareo de hitany haninao sy ny ranonao izy ary hesoriko aminao ny aretina eto zany tsika de mahita ny ten'Andriamanitra manompo any avia Andriamanitrareo de hitany haninao mendao ny sakafo sy ny ranonao izy meny zay ilaintsika amin'ny sakafo mampatanjaka ary ozy ary hesoriko aminareo ny aretina asoriko aminareo ny aretina be ny aretina mitranga eran'izao tontolo zao indrindra zao coronavirus zao ny aretina maro samihafa de mahafinaritra mihitsy fa Andriamanitra dia miaro ny olona mazava tsara ny ten'Andriamanitra eto ty manompo any avia Andriamanitra ao de tany hanao sy ny ranonao zary esoriko amin'eo ny aretina raha marary zany le olona de sitraniny tsy zay ihany fa raha tena manompo an'Andriamanitra le olona volazo amin'ny Deutéronomia 7 9:4-10 de misy fanambarana toy zao Deutéronomia 7:4-10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ho takiny ianao mihoatra noho ny firenena rehetra
voatahno ny fiainany rehetra de hoana koa ny toeny tsy hisy lako na vavo tsy hiteraka na kianareo na ny biby tomponareo ary arovan'ny aveo tsy ho azo ny aretina kianao ka tsy hisy ameliny anao ny aretiny ratsy ny Egypta zay fantatrao fa ataony am'izay rehetra mankahalanao kosa ireny. Zao be ny aretina am'izao corona virus maneran'ny tany fa voalaza amin'ny apokalypsy raha teo moa zany saingy zao ny olon'Andriamanitra tsy aran'izany aretiny zany arovany. Mazava tsara ny teny eto anaky ny andiny 5 ary arovan'ny ave tsy ho azo ny aretina hianao. Tsy mahatratra misy ny areta ary voalaza amin'ny Salamo faraiky amby 20 koara zany fanambarano zany bezaka ny olona matahotra azay natonga anay manambara hoe ny vaksinay dia ny ranon Jesosy. Ny vaksinay dia ny ranon Jesosy ary ny olona tsy mino an'izany be ny aretina andalo teto misy zany hoe gripa-tsoavaly zany vody olona ka miazan'ny olona misepotra ny konkoka de avao de maty kanefa de afaka zay misy koa zao ny coronavirus zao gaga fotsiny zay magneny fa hoe misy mpitandrina maty misy mpirehetra maty nefa Andriamanitra nampanantena hoe arovako anao tsy hisy arety mahazo anao. Jereo angeny Salamo faraiky amby 20 Salamo faraiky amby 20 ny andininy 4 ka hatramin'ny 12 efa vakitsika izy io nefa avelona ihany. Mianaran'i Jesosy Kristy Tompo ny volon'elany no anaronany anao ary eo ambanin'ny elany no ialofanao ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany tsy atahotra ny ororo noho ny alina ianao na ny zanatsipika manidina noho ny alina na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina na ny fandringanana mandripaka amin'ny tataovonina tsy matahotra aretina mihitsy na dia arety mandripaka ny olo mihitsy na dia hisy arivo aza lava eo an'ilao Israely eo akavananao de tsy hiatra aminao zany. Betsaka ny marahany be hoe ny maty fa tsy mahazo mihitsy tsy mahatratra ny olon'Andriamanitra tena zanak'Andriamanitra zany amin'ny fiangonana misy de tsy misy an'izany mihitsy gaga fotsy zay magneny hoe maty ny coronavirus na bebe maty de tsy hiatra aminao zany. Hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny amalina ny ratsy fanahy satria ho ianao iaveo tianao noariko sady nataonao fonenanao ny avondrindra de tsy hisy loza hanjoanao na aretina hanakaiky ny lainao. Tsy hisy loza hanjoanao na aretina nakaiky ny lainao. Azo antoko zany no ny finoana ny rano Jesosy tsy hanony amin'ny rano zany koa tsy avela hokiditra aminareo loza ndraikinareo saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatrehetra araka lalàna na resy azy zao no ny ranony zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Azo antoko ny fiarovana zany amin'ny an'ny rano Jesosy. Ahoana moa zany hoe ina ny fanafotsy ny aretina eto zany de fiarovana no azo sika jeridininy eto fa tena azo antoka misy ary mahagaga fa le anaran'i Jesosy to de tena zava-dehibe ary jerentsika ihany hoe ina le fanafodin'le aretina raha jerena aloha ny tenyandriamanitra ao amin'ny Isaia 3:20 de tsy maintsy inona zao teny zao amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia 3:14 nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivetra ny fahoriantsika kanjo tsika kosa nao azy nokapona sy nasin'Andriamanitra ary nampahoriana. Rehefa nataon'Andriamanitra atao amin'i Jesosy zao tontolo zao araka ny voalaza ny Galatiana 5 ary niara vomy tamin'i Jesosy teo amin'ny fijaliana dia rehefa natao tao amin'i Jesosy ona de nentin'i Jesosy ny aretina rehetrarehetra. Zay ny voalaza amin'ny Galatiana 5 aminaran'i Jesosy manao hoe fa sanatria raha mba misy ataoko rehare afa-tsy ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika zay nakavomy zao tontolo zao teo amin'ny fijaliana raha ny aniko aza kosa raha ny am'izao tontolo zao natao tao amin'i Jesosy ny olona rehetra araka ny voalaza ny Korintiana 1:9 de mazava tsara any fa natao tao amin'i Jesosy sady natonga ny Jesosy nitondra ny aretina sy ny loko rehetra nitondra ny aretintsika tokoa izy
vetra nyfanantenantsika izy korintiana voalohany toko voalohany andiny 7:telopolo amin'ny anaran jesosy mana hoe mba tsy hisy nofo mahazo mirereo anatria andriamanitra fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao amin'ny kristy jesosy zay nataon'andriamanitra faindrena sy famarinina sy famasina ary fanavotana antsika nataon'andriamanitra atao am' jesosy avokoa ny ola rehetra rehefa natao atao am' jesosy de netiny jesosy ny aretina netiny rofo rehetra findra tany am' jesosy zany le aretina ary mba tanteraka ny fanasisana de ozy izy ny tenyandriamanitra amin'ny ny andininy fahadiny ny anaran' jesosy am' isaia toko fatelo am' dimapolo andiny fadimy isaia telo am' dimapolo andiny fadimy nefa izy de voalefina noho ny fahadisoantsika sy ny torotorona noho ny tselosika ny fampijaliana nazoantsika fikavana nameleza anazy ary ny diakapoka tamino nahasitranana antsika ny fahotatsika ny elitsika ny faratsitsika natonga an' jesosy no torotoronona nampijaliana nomboty amin'ny fijaliana nandasaka ny rany ary anisan'zany latsatsy ny esiteny totondro tiamaina ny rora ary ny kapoka karabasina amin'nylatra azy fanasina satroka atsily ny lohany atanteraka amin'ny fanasisanana eo amin'ny fiainantsika fanasisanana miny ary tsy zay any ho ny ten'andriamanitra o amin'ny marika toko fahenambefolo mahavariny netiny jesosy ny aretiny netiny roky dia izy ten'andriamanitra marika toko fahenambefolo andiny fito ambefolo sy valo ambefolo aminaran' jesosy manao hoely marika toko enambefolo andiny fito ambefolo valo ambefolo ary zao famantaran'zao ny anaraka zay mino amoka deminy amin'ny arako izy tena am'fiteny zay tsy mbola hainy izy handray menarana izy ary na de misotro zava-mahafatsy sy ampanina azy zany ametra tanina marary izy de ho sitrany reny amoka deminy amin'ny anaran' jesosy le anaran' jesosy izy fa ifanasiny hery anarina zay natondriamanitra ambony anara rehetra ka andoleny loanika rehetra nanketriny ho avy misy fahifany zany anaran' zany areo namoany nanasitranan'ireo olon'andriamanitra tamin'ny andron'ny apôstôly no mifangakana ary fanasisanana jereo teto hoe de akapoka taminy nasinantsika arety manazava tsara hoe ametra tanina marary de ho sitrany reny tena marina io ary azo antoka nahita zay olona maty zazakely rovolana maty roana tamin'ny aran' jesosy kristy avy nazareta amin'ny fanahy fahafatesana vely le olona io tam'y taona 9 zany tam'y taona 7 ndray rangahy efa lehibe mpangataka maty izy de aveo teny mipilipitra moa ny natsola hoe maty dadatsimba aveo dia vita nytorotena fitaovavahana akany amin'ny dadatsimba nametra tana vela dadatsimba tam'y 10 tany amin'ny faritany atao hoe sahamamy la maty andrano ray io iola io maty andrano dia mpanaovana batisa no nijery batisa olo de nalevo nazerany devola ao anaty hoe temoron-drano izy lehilahy anankefatra no niezaka namoaka azy tao anaty rano nomboka tamin'ny 10 latsaka fefany nijery tao anaty rano izy la anankiray namoaka aloha tsy tafavoaka 2-3 efa any amin'ny 12 mahery tany vo tafavoaka tao maty le olona ary vatana mpitandrina loteriana zay nijery ny masony nitsapa ty amin'ny tendany de fiangonana inona rety fahasoavana batisinao ty le atika de fahafatesana de lasiny tsaoka fahafatesana mihitsy fiangonana inona rety tsaoka nandositra izy rehefa vita my batisy efa tany amin'ny 2 mahery tany de avao soloakanjo de hoy le mpitandra anakao tsy vela pastera rehefa aveo nametra tanina tany roana ny fanahy fahafatesana vela le ramatoa namoana deminy aho taty ariny de vita batisa tantara ihany ko ndresako fa ny anaran' jesosy misy fahifana sy hery tapaka ny tanan'le rahalahy sofina taxi io netina tany amin'ny dokotera de ny dokotera ny teny hoe vola be nangatahany tam'zany fotoandrano tsy manambora sy sofirany taxi moa izy de tonga tao amiko izy ametra tanany ty pastera fa sitrany ty natapaka azy fa nametra tanana de sitrany somatsara tsy nanina tsy mandraky ty ny anarany salam'zany keo zany voainga ty am'ty taona raiky amby 2 arivo ty raiky amby 20 sy 2 arivo ty de nisy olona tapatongra accidenté tany amin'ny fiangonana nisy azy izy ataon'le hoe vaon'oloko mivavaka fa tsy tsitrana de makanisany amin'ny dokotera
de nakany amin'ny dokotera do ny dokotera tapana ny tongotrao tsy nety le ranga de mpiaramiangona mivavako azy novonavanga de sitra somany tsara zao mandeha tsara le ranga mana fahifanosike jesosy ametra tanina marary de sitrany reny zay mvolaza de nisy zany ko raha matoa amin'izy 67 hectara raha matoa rasoly anarany tsy avotavo tena tany amin'ny hôpitaly de maty etinanody de miandro fato alefa 5 le zanany nanateny nino zany hoe famonjena am jesosy zany de niantsoa de rehefa niantsoa izy de tonga tany ahako amin'ny folo sasany alana namoaka ny mametra tany taminy velona le raha matoa hatram'izao mbola ao le raha matoa ary zay no mahatonga ny hoe metra tanina marary de sitrany reny ary manao fagagana ana de sotro zava-mafaty azy misy mpanao odigasy reny mantsy mamosavy amepozina de rehefa avy namangy olona avy niangona ny ataondro ka namangy olona ny ataondro de andalo to mitrano le rangampitaiza olona pastera mpambolea tamiko za reny tsy mba vanginao de nandalo tao de le raha matonaraka tamiko hoe tena hoe mamosavy angy io manapoziny io mamorika io andao tsika fa jesosy miaro ianao ty sasa de tao de mpisakafana tokony de nomeny sakafo zay de mivavaka arovanomy amin'ny rano jesosy tsy naninona mihitsy lady maraina tonga tany amiko le raha mato niaraka tamiko ka nyteny hoe pastera efa miena sasany maraina tsy maninona avy anao tsy maninao za mantsy mivoakanina aona moa zany hoe mivoakanina zany de le sakafo masaka noanina rehefa mivoaka le olona de vary manta kena manta anana manta ka zaho tsy nasiny fianao no nasiny ao tsy maninona velona jesosy ary miaro ny fanakitranana de mahagaga leo voan'ny kansera voan'ny diabeta voan'ireo aretina maro samihafa de velona zay no natonga anteny hoe ametra tanina marary de ho sitrany reny de raiko nareo fa nisy rahalahy atao hoe Alexandra zay ngamba ny azoko zany atsato nefa nitantaraiko teo tiany fa petraka tany Marsay tany izy narary mafy de ny dokotera nitsabo moa de ny dokotera hoe tsisy hevitra tsony ianao de nohita tia Madagasikara izy de rehefa mbetra de mibetsaka re olona nitsabo azy mivavaka fa rehefa tonga mpiaramiangona any nametra tanina taminy de sitrany izy reaky sandry mame vola olona rehefa hoe sao de mba rehefa mena vola re olon'ireo vola be de vavaka azy de sitrana tsy sitrany izy fa re mpiaramiangona kosa noho ny fahamarina atao amin'ny baiboly sitrana raha Alexandra fa miverina any izy zao any Marsay any ary nitory tam'le dokotera nitsabo azy tany gaga le dokotera de lasa amin'iny koa le dokotera satria nahagaga azy satria nisy ola marary tao voan'ny coronavirus tao am'le dokotera de nametrany Alexandra de sitrana mbola tsy vita batisa Alexandra am'zany ary misy dokotera anankiray ko navoanale coronavirus ny zany nandeha mianatra de naverina ny anatra de ola Alexandra metrahano vao navavaka an jesosy fa nga misy any jesosy zany adray misy metraha-tanina io de sitranao metraha-tanina de alefa nianatra de sitrany adada le dokotera nytena fanafodiko na sitranao de meny fanafody le zanany kanjo nandeha nianatra miverina fa marary ianao tsy mahazo mindana mody de rehefa niteny aho izy Alexandra fa jesosy ny manasiny fa tsy mifanafody ao de nametrahany Alexandra tany ray de nandeha nianatra de sitrana verina ny ray de ozy izy ny tany ampianarana tsy mahazo miverina ty tsony ianao de ozy le dokotera hoe hoe raha misy mazany tsy hoe metra tanana de nametrahany tanana le zanany ola zay zany vomba hoe nanandra mifanandramana nataon'le dokotera sitrana ny zanany de lasa nino le dokotera io am'izao fotoana zao ary afaka soamantsara le zanany mandeha mianatra maninona zay ny teny ny fanafody ny arety ny anaran' jesosy ny rany jesosy ary misy fanafody anankiray farany ato amin'ny Jakoba vakitsika farany amarana antsika azy zava-dehibe tokoa zao voalaza ato amin'ny Jakoba toko 5 andiny efatra amby folo sy 5 amby folo aminaran jesosy Jakoba toko 5 andiny efatra amby folo 5 amby folo misy marary va ao aminareo aoka izy apakany lolo ny fiangonana ary aoka nosadilo anazy aminarany tompo reo sady vavaka eo aminy ary ny fivavaka ny fona de amonjy marary fa ny tompo anangana azy ary anoto izy de avelany elony hatramin'ny andiny 5 amby folo misy marary mpanatsona ny mpitandrina da nosadilo ilo midilo ilo de tandindo ny fanamasina io ady tsara mihitsy afatana hoe fa fotoana moa vo tapitra fa de manambara ny fanamasina io de rehefa sorona dilo ilo olona entina mbavaka le olona de sitrana be de be ny olona efa mbava ahoana efa ho faty ara velona
noho ny le anaran' jesosy no le dilo izy tandindro fanamasina noho jesosy nitondra ny areta sy nydofy ary no nydiakapoka teo am' jesosy ary no ny am'le ran jesosy ny antoka ny ainy lay ola sy fanadiovana satria am'raha misy ny ainy levy tokoa sy 7 andininy 2 satria ny raha de mana miantoka ny ena levy tokosy toko fa 7 any andininy 2 ohatritsika amin'ny anaran' jesosy zany manao hoe fa ny ainy nofo de omiraha ary omeko anareo zany atao ambony altara anao fanavotana ho any ainareo fa ny raha manao fanavotana satria ainy zany am'raha misy ny aina de natotr'andriamanitra ny rahan' jesosy anavotana ny aitsika tena azo antoko zany mahagaga mihitsy misy olona voany avoka izy io vehivavy avokata zany voan'ny diabeta efa mivoraka mihitsy ny akibe tokony tsambo de efa ny dokotera fa tena tsisy hevitra vo tapahana ny tongotrao nefa rehefa nametratany vanavavaka nametratany amin'ny anaran'i jesosy kristy avanazeta syndraniny vera somatsara le fanasisanana de nandeha tany ambany vohitra izy nisy niantso am' avokatasy moa de nandeha any anaty aratsy tany atoliara de traritra ny tsilo le tonga de nalatra ka ny ola voan'ny diabety raha malatra de manonitra ny areta vomaika am' misy fety sitranisy mioraka mihitsy hoe tena sitrana noho ny am'ny rahan' jesosy noho ny anaran' jesosy tsy naninona tsony izy azo antoka mifanavota am' jesosy jesosy kristy tsy mbola miova maleo mandrakizay finy jesosy nandendena nasitrana nanao fagagana nanangana am' maty tsy ny maty rehetra nefa natsangan' jesosy vola telo any natsangany zanaky jairo zanaky le mpitondra tena ary lazarosy ary zany etina anehoana ny voninahitryandriamanitra de isao atsika andriamanitra fa mandrakizay ny famindram-pony fa lazaiko taminao koa nisy lola maty aty de velona fanasisana fagagana de misy koa aloha ny maty satria nahoana moa tsy metehitra loatra amy dokotera rehefa antitra moa loha tsy maintsy maty fa ny ona tanora saramzany dia velona mandrakizay ny famindram-pony rehefa tena mino le olona ka mitady hevitra ny fahavelomana ankehitriny moa tsy mitady zany fahavelomana zany tsony ny olona fa de rehefa maty de alao alevona fa ny olona zay manantena fahavelomana am' jesosy kosa ka mitady de velona ny aretina sitrana tsy miova malo mandrakizay jesosy mandrakizay ny famindram-ponin'andriamanitra alleloia ivavaky tsika mamarana zao fotoana izao sotranao zahay andriamanitra no famindram-pony sy ny asy ny fahasoavanao fanazavany ateto ny fanafodiny aretina ary ny fanafodiny areta dia jesosy kristy tompo eny ianao andriamanitra jesosy nitondra ny areta sy nydofy verotra ny fanaitenina ary nydiakapoka tamy fanasisanana de nambaranao koa hoe amoka de amin'ny amin'ny anaran' jesosy misy fahefansery anaran' jesosy ametra tany amin'ny anaran' jesosy de ho sitra izy regny de ankalazaina amena voninahitra satria tsy mbola miova anao jesosy manamarina ny teninao ka de hoanao ny dera ho anao ny sotranao ny voninahitra ary amin'ny anaranao jesosy tompo navokizavako zany sotry andriamanitro amen alleloia zava-dehibe tokoa ny fanasisanana ary am'zany ampiarahana amile hoe vavaka mio jesosy hoe ny karazany reny tsy mivoaka fanara zany raha tsy milala mivavaka sy ny fifadikanana ampiarahana amy fifadikana izy fifadikana ao anatin'ny 3 andro tsy manendrikanina tsy misotro rano fa misy olona matsy misotro rano de tsy mety fa zava-dehibe ka de manao veloma mafinaritra tompoko fa saoandriamanitra amitsika rehetra amanaraka ndray amin'ny naratsy sy fonandrany novako zaminy fanambarany zany amen